Amitoyatran ny ezaka anatsarana ny fiarovana ny zonim-panjifa eto Madagasikara. Ankoatra ny fanamafisana ny fitakinan'ny certificat de consommabilité nivoaka omaly ny autorisation de mise en commercialisation. Taorian'ny fanaparitana ny agent de commerce 700 fanaramaso mivokatra mitobaka eny an-tsena. Nivoaka omaly ny taratasy fampatsahivana ny mpamokatra sy ny mpanafatra mahakasika ny fivarotana ny entana tsy nahazona ny fahazon-dalana na ny autorisation de mise en commercialisation va ministeran'ny vatra sy ny indostria. Hoentitra ny fitakiana izany miaraka amin'ny certificat de consommabilité manomboka izao. Vokatra rehetra tsy fahin'ny mpanjifa dia tokony mahazo an'izay certificat de consommabilité izay dia midika fa misy ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka ao anatin'ireny composition ny produit ao anatin'ny hoe vita avy amin'ny inona moa izy ireny, ohatra ny ahoana ihany koa ny arahan'ny fahasalaman-bahoaka, inona ny arifenitra tokony arahan'ireny vokatra ireny koa dia ohatran'izay ny asa anankiray voalohany izany. Na tsy voakasika mivantan'izay aza ny mpanao any masaka sy ny maro hafa, takiana ny fanarahan'izy ireo ny lafy ny fahadiovana sy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra, hoy ny minisitra androany. Efa hitantsika ihany koa ohatra ny fisian'izay sakafo mety hoe karakarain'ny olona tsy manaraka ny fenitra aty amin'ny gargote feno ny tanàna ny varotra amoron-dalana maro samihafa ireny dia mbola hojerena mihetsika fisensibilisena satria ny bazin'ilay izy dia any amin'ny hygiène alimentaire ilay mikarakara zany, indrindra moa anatin'izao fotoanan'ny valana aretina izao zany dia anisan'ny zavatra goavana ihany koa ny sensibilisation anatin'izay. Amafisina ny fitsiriana manoloana io ka hogiazana avetrany ny entana tsy ara-dalàna mitobaka eny an-tsena. Ho amafisina ihany koa ny sazy mifandraiky na izany ho an'ny mpivarotra, ny orinasa mpamokatra na ny mpanafatra entana tsy araka ny tokony ho izy. Tanjona ny hanatsarana ny sehatra ny fanjifana sy ny fiarovana ny zonim-panjifa amin'ny ankapobeny.